dia raiko Andriamanitra no ny teniny. Izy no itokiako ka afatahotra aho. Salamo 4:5 dika teny iombonana eto Madagasikara. Mahavita misaotra sy mideran'Andriamanitra ve ianao rehefa ao anatin'ny fotoan-tsarotra na fahoriana na zava-manahirana samihafa? Eo anolohan'ilay soratra masina manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra, dia tsy vitsy isika no miezaka misaotra an'Andriamanitra na dia tsy tena resy lahatra aza. Eo ampanaovana ilay fisaorana aza moa dia tsy vitany hoe mihisatra fotsiny fa arahina fimononmononana kely. Sa ahoana? Ene, tsy mandeha ho azy akory izany dingana izany fa mitaky fanetretena sy fanafohana tena mihitsy. Raha tontosa toy izany ny fisaorana an'Andriamanitra, aiza ho aiza kosa ny fiderana azy? Andeha ary isika hianatra amin'ny mpanao salamo ka hoy izy: iantraho aho Andriamanitra fa enjehina, tontolo andro aho hiadiana sy ampahoriana, fa maro tokoa ireo no mirehareha miady amiko. Kanefa amin'ny andro atahorako, ianao ry ilay avo no itokiako. Dia raiko Andriamanitra no ny teniny, izy no itokiako ka afatahotra aho. Inona no vitan'izay olona osa amiko? Dika teny iombonana eto Madagasikara. Ny mahavariana dia izao: vavaka fangatahana famindrampo no niaingana, narahana vavaka fitolokoana sy fitalahoana, ary dia niova ho vavaka fanambaram-pinoana sy fiderana izany avy eo. Aza adinoana fa na inona mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy miova Andriamanitra, ny fitiavany, ny heriny ary ny fanekeny na ny teniny. Koa derao izy fa hitombo hery isika eo ampanaovana izany. Azo atao ankira ihany koa ilay fiderana. Andriamanitra, ho deraiko lalandava ny anaranao na inona mitranga. Amen.